avec. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manulcianoni vovò. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Manulcianoni vovò. UPRIM, Université privée de Madagascar. Manulcianoni vovò. Niparitaka tamina toerana maro teto Antananarivo sy manodidina ireo mpitolona nanohy ny fitakiana androany. Nanohy daroka bomba mandatsa-dranomaso ankilan'ireo mpitandro ny filaminana ary niazy ireo mpitolona hatrany anaty sekoly sy hôpitaly. Nanomboka androany ny fitokonana faoben'ny sendikany mpiasa malagasy hanamafy ny tolona fitakiana ny fialany Andry Rajoelina. Ny tolona ritolona ireo mpianatra eny anivon'ny oniversiten'ny Antananarivo sy ny génération Z nampony vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Tsy hitsahatra ny tolona raha tsy tratra ny tanjona amin'ny fialan'ny Rajoelina sy ny fanovandravitra eto amin'ny firenena. Nietsika ny mponina tao Sambava nidina an-dalambe manoloana ny fampitehany sy ampiariana lavanilina. Fotoana izao hijoroany mpandrara lavanilina rehetra hoy izy ireo manoloana ny fahasahiranana mianjady amin'ireo mpisihatra. Anivelany nahery-vaika ny fifandonana teo ampitandro ny filaminana sy ireo mpanao fihetsiketsehana tamin'ireo tanàn-dehibe maro tao Maroka omaly taorian'ny antso nataon'ny ZNZ 212 tany an-toerana ny antsiprian'izay. Gadondrainy amin'ny valoralina fotoana ny fampirahalamba vaotsika eto amin'ny fitalavitra kolo. Aterina ny araba tombokilasy tongivavy manasano ihany koa. Anaraka ny antsiprian'izay hoentsika manokatra ny fampirahalamba vao amin'ity ala ity. Miparitaka tamina toerana maro teto Antananarivo sy manodidina ireo mpitolona nanohy ny hetsika fitakiana androany. Nanohy ny fanapariahana tamin'ny bomba mandatsa-dranomaso hatrany ankilan'ireo mpitandro ny filaminana ary niazo ireo mpitolona hatrany anaty sekoly sy hôpitaly raha ny hita teny Ankanja androany. Na izany aza tsy nanaiky hatramin'ny farany ireo mpitolona mitaky ny fialany Andry Rajoelina ka raikitra ny fifandonana teo amin'ny rotonta Tsiaro Soarvelo no mitatra ny antsiprian'izay. Niparitaka tamina toerana samihafa ireo vahoaka mpitolona androany raha ny teny Anosy manokana nahery-vaika ary ny sesisesy ny fanapohan'ny mpitandro ny filaminana ny bomba mandatsan-dranomaso tamin'ireo mpitolona mitaky ny fialany Andry Rajoelina.
voatifitra mihitsy izy fa vapora tratra. Purpurasa zareo rehetra sy tena mandehana ho sista be zao tifirina fahoarina dia zako voatifitra fa mba misy mamba dia tsy tratra. Fa na voatifitra anao? Tapen'lo vavy navelany andeo. Navelany andesa. Magaty atsika. Mbola niverina nanapoaka bomba mandatsan-dranomasina Mahery indray ireo mpitandro ny filaminany tamin'ireo mpitolona nijanona teo an-tanimbary Nandriana. Noenjeny ireo mpitandro ny filaminany hatrany anaty sekoly sy hôpitaly mihitsy ireo mpitolona. Etsika mpilaminana no nataon'ireo vahoaka mpitolona niala teo Anosy hiazo ao Ambatona Kanka nandeha Tanambolo. Herisetra sy fampiasan-kera nefa no nampiary ny mpitandro ny filaminana izany hoy ireo vahoaka. Zavatra tokanay dia tavinay dia nifelany Andriamatoa Anjo Rajoelina dia monimoy izay ny toa dia nidaroany zareo tamin'ny bomba lacrymogène dia tsy vita nidaroana fa vao maika mifanenjehany tany amin'ny hatrany amin'ny PP akadiny atambary Nandriana tany. Na zainy atsamy mihitsy be dia be ny namanay tratany zareo tao velivelesin'ny zareo amin'ny bateau misy maratsa mihitsy fa tokana fotsiny anay dia ny fanovana ny rafi-pitondrana fa tsy mety aminay tanora le izy. Ny mpitandro ny filaminana tompoko dia tokony hiaro ny vahoaka sy ny fananana araka ny lalàna zay raha olona tsy nianatra n'izany lalàna zany mahalalana dia kely any azy hoe raha olona tanapolo tsy mitondra ny ninona tsy azonao hotifirina amin'ny basy izany hoe olona mitondra famaky re tompoko ny mpangalatra araka ny lalàna ny dahalo mpangalatra tsy azo vonoina samborina velona. Isan'ny toerana nivondronan'ireo tanora saika ifampitaona hiazo an'Ambohijatovy ihany koa androany ny teny Antaninandro. Sy tafiala teo akory izy ireo no nosakana ny mpitandro ny filaminana. Niezaka ny nandresy lahatra ny hanomezana lalana azy ireo ireto mpianatra ireto saingy naparitaka ireo mpitandro ny filaminana tamin'ny alalan'ny bomba mandatsan-dranomasina avy hatrany. Avelon le rou faminany tsy nahazo alalana fampitandremana voalohany ampahafantarina anareo fa mandray anjara fa fitokoana tsy nahazo alalana fampitandremana faharoa. Miparitaha anareo fampiasa hery zahay. Ao atapitra fampitandremana. Tapitra fampitandremana.
nanomboka teo niparitaka ireo mpitolona ny sasany teny ankady fotsy andravoangy be oritrika ary tonga teny Besarety. Vokatra izay fifandonana izay ankizy vavy iray avy ny antsena no naratra noho ny daraka bomba mandatsan-dranomasina toy ny zandary. Tsy niematra ny mpitolona niezaka nandresy lahatra ireo mpitandro ny filaminana amela malalaka ny fitakiana sy ny faneho-kevitra atao. Tsy nanekatra amin'ny farany mpitandro ny filaminana ankilan'izay nahazo baiko midina ihany koa ny lehibe ny mpitarika aka ny rosa vetrany tamin'ny fandrohana sy fandefasana bomba mandatsan-dranomaso. Noroasana hatreny Besarety ireo mpitolona niainga teny Antaninandro. Na izany tsy nanekatra amin'ny farany ireo mpitolona mitaky ny fialany Andry Rajoelina. Zay raha izany androany
Ray Bizaneto Androany nanamarika ity tontolo andro ity ny endrika fampiororonana nataon'ireo mpitandro ny filaminana nanerana n'Antananarivo renivohitra. Endrika hitarafana ny toetry ny mpanome baiko izay namerimberina fa filoha faratapony 10 alin-dahy nanoloana ireo FDS ery fiarovana sy filaminana. Miseho ankehitriny ny tena maha-izy azy ny Andry Rajoelina ka antony hanamafisana ny fitakiana hialany amin'ny toerany hoy ireo mpanao ny fihetsiketsehana. Fa nanomboka tamin'ity androany ity ihany koa ny fitokonana vaobe ny sendika ny mpiasa malagasy izay nanamafy ny tolona fitakiana ny fialany Andry Rajoelina izy ireo izay tonga nanatevin-darana ny hetsika teny an-tanimbarinan-drina tamin'ity androany ity. Arina fitiavana no mitatitra ny Antsiprianjay. Tsy mety intsony ary tsy mahavany olona ny mpiasa ny fitondrana Rajoelina. Antony mahatonga ny sendikan'ny mpiasa malagasy hanoana sy anamafy ny tolona fitakiana ny fialany Andry Rajoelina. Tao anatin'izay fitotaon'izay raha ny kaikaiky izahay mangataka fisondrotan-karama, mangataka ny mba hoe asa mendrika tsy nisy mivalany, mangataka fionana aminy tsy rarahiny. Fitakiny izay resantsika izay fanontaniana hoe iza no afaka mahan'izay amin'izao lera izao, dia izay no antony mahatonga anay eto satria manana ny eritreritra izahay ny amin'ny famahana an'izay olan'izay fa everina mbola tsy izao no hitenena anazy fa tsy maintsy ifandresy lahatra amin'ireo namana mpiara-mitolona izay mety samy manana dia eo moa ny maromaritra iraisana satria arak'ilay nitenenina teo maika dia maika ny famahana ny krizy ary maika dia maika ny siny fiovana eto Madagasikara. Miantso ny erivelona rehetra izy ireo iaraka hitolona ho an'ny fanovana hanatratrarana ny tolona dia ny fialany Andry Rajoelina. Avoay 3 andro ny mpiasa anatevina nyty tolona ity hanoanantsika an'ireo génération Z reo sy ireo tanora rehetrarehetra reo dia tratratsika ny tanjona izay efa rangarangana zareo isanandro nanomboka zay tolona zay satria tsy ny mpiasa rery ihany no mikaikaika fa inareo mpandraharaha ihany koa tena mikaikaika. Ianao mieritreritra manohana io aleoloha tsy manakina ninina misy rehefa tonga ny olona izaniza vonina hanohana nyty tolona ity na avy any andrefa na varatra sy avy any andafy naizanaiza izy na pomban'izy izy na pombaniza dia atsona daholo tonga zany amin'izao satria miainga ny tolona. Dingana faharoa efa voalany zareo ny gouvernemanta, dingana fahatelo zay eritreretiny zareo tsika mianakavy miaraka mifanampy atratrarantsika zay tanjona iriny zareo zay amin'izay fotoan'izay tsika mametraka rehefa avy eo hoe inona ho an'ny paikady rehetra ho an'ny fampandrosoana ny tolony asa izay efa aty amintsika aty. Ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana marary azy ireo ny tsy fandraisana mpiasam-panjakana ka takiny ny fandraisana mpiasam-panjakana 3,000 isa-taona. Matoa Madagasikara mahantra velo ohatr'izao dia ny fahasalamana tsy nirarahiny ka mila jerena zany rehetrarehetra zany. Efa manana ny andinindininy zahay mahakasika ny hoe ahoana ny tokony fanatsarana an'io fahasalamam-bahoaka io. Io tsy vitana karavana medikala iny amoron'arabe fa ireo vahoaka any anaty ala any ambany ravikazo any ireo bénévole reo dia afaka rekrutena ary midina mandeha mijery ny vahoaka any. Ireo CTC reo dia afaka rekrutena andeha hijery an'ireo malagasy any faritaka an'ireo. Izahay dia misy ny midiny ety Ankanja. Izahay dia misy mandeha any amin'ny toeram-piasana. Any amin'ilay mandeha amin'ny toeram-piasana dia mizara mazava tsara. Misy amin'ireo ny miandry ny manao ny antsoina hoe service minimum satria tsy ny hamon'olona ny tanjonay fa ny ampivany olanay. Misy manao service minimum any. Dia misy ihany koa ho hitanareo tsikelikely fa hipotry any amin'ny toeram-piasana ny mitazona pancarte. Ohatran'izao hitantsika ato aoriana zao hoe recrutement na bénévole na CTC fanatsarana ny condition de travail. Nanamafy ny sendika fa tonga ny fotoana hijoron'ny vahoaka hamongorana ny fitantanana mamotika ny firenena.
raha ny zava-misy amin'izao fotoan'izao mizotra amin'ny fanomezana fahefana ny miaramila amin'ny fanjakana ho ny jeneraly Ramakavely Désiré ministra ny fiarovana teo aloha tamin'ity herinandro ity ny teo anivony Emonato no nandray ny fanapa-kevitra taloha amin'ny ministera hafa raha tsy laza fa tsy ny fiverenana amin'ny mpianatra an-tsekoly hatranga izay manam-pirofo fa efa miaramila no mitondra ankolaka eto amin'ny firenena amin'izao fotoan'izao ity manam-boninahitra misotro ronono ity andao rahantsika ny Antsiprian'izay. Fitondrana miaramila ankolaka eto Madagasikara amin'izao fotoana hoy ny Général Désiré Ramakavelo izay ministry ny fiarovana teo aloha anisan'ny taratra nahitana an'izany ny fandraisan'ny Emonato fanapahan-kevitra tamin'ny fotoana mbola nampijoro ny gouvernemanta raha tsy laza afa-tsy ny famerenana ny fianarana raha ny fanazavana. Amin'izao fotoan'izao dia ny tena mahalasa ny eritreritra dia ity miainga tamin'ireny hoe ny eo amin'ny senata manome bakeo hiverenan'ny fiverenan'ny fampianarana fidiran'ny mpianatra mbola tsy ravana ny gouvernemanta tamin'ireny midika ve zany fa efa nomena ny fahefana feno ny eo amin'ny senata amin'ny fampandehanana ny raharaham-pirenena efa tateorin'ny fanomezana an'izay baiko izay any ny faharavan'ny gouvernemanta raha fijeriko manokana zany dia efa mizotra makany amin'ny directoire militaire tsika amin'izao fotoan'izao rehefa omena ny tafika ny fibaikoana eo amin'ny tany sy ny fanjakana dia efa directoire militaire ny anaran'izay zavatra iray ary eo anatin'izay zavatra iray hitondra fitoniana ve zay hitondra filaminana ve zay fa io directoire militaire de fait zay ny tenenany vazaha azy satria no ny baikony meny dia hoe afaka mihitsy ve hoe amahaolana ve ary nefany ararotiko fa hoe rehefa apetraka amin'izareo dia eo amin'izay ny mahatonga hiteny hoe any aminareo zany zao ry folo alin-dahy zany zanakisany ny tena hoe ho avy nyty firenentsika ity any aminareo zany potika ny firenena ao anatiny ianareo mandroso ny firenena anisan'ny nandray andrakitra ianareo. Nanamafy atrany ity manamboninahitra misotro ronono ity fa tokony ho mpanelanelana ny folo alin-dahy rehefa misy tranga tahaka izao tsy misy maniry fifamonoana sy fifandratrana fa apotehana fa averezana asa sy ny sisa ho an'ity Madagasikara ity raha mbola ty tandrazany tatoato miraradraraka ny fanamilohana sy fanairana avy amin'ireo ankolafinkely iraisan'ny pirenena toy ny firenena mikambana sy ny vondrona afrikanina no io fampiasana herisetra atao amin'ireo mitaky ny zona io. Tsy diso angambany raha mamerina eto indray ny tantara tamin'ny raika amin'ny sivifolo tsy majato sy arivo ny sininy atao hoe convention de panorama izany nampisy ny convention de panorama isika folo alin-dahy nahatonga an'ireny tena hoe nijoro ho mpanelanelana ny fanao fihetsiketsehana ny 13 mai sy ny fitondram-panjakana ary nahatonga an'ireny fivoriana tao ny panorama hoe tao ny fitondram-panjakana tao ny syndicat tao ny fiarahamonim-pirenena tao ny mpitondra fivavahana sy ny sisa miditra zoma 7 oktobra vita alahady amin'ny 12 raika amin'ny 3 oktobra ndroa andro no ny fampiresahana sy ny fifanankalozan-kevitra hita ny vahaolana napetraka ny atao hoe autorité de l'État fametrahana autorité de l'État nge dia hoe mbola fanajana ny lalam-pandrenany hoe ny olona fodimbahoaka mbola mipetraka eo amin'ny toerany fa ny ena ny fahefany fa napetraka tany amin'ny haute autorité de l'État voavaly zany ny etaetam-bahoaka ary voavaly ihany keo anajaina lalam-pandrena ary misy ihany keo hoe ny fiomanana amin'izay fifidianana manaraka zay mbola anateo anga milera zanamasy tsy nisy ny korontana ny lamina nandeha tsara ny firenetsika. Ankoatr'izay nanameloka ny fandrobana ny tranga tamin'ny aliny 15 septambra izay tsy nahatana fandraisana andraikitry ny mpitandro ny filaminana teto amin'ny firenena ihany koa ny Général Désiré Ramakavelo fotoana izao anehoana ny fitiavan-tanindrazana ho ity manamboninahitra misotro ronono ity. Ny afatra ataoko amin'ny mpitondra fa tsy olona anankiray no hitenenako amin'ny mpitondra dia hoe tanindrazana imbonany Madagasikara ny tantara mipetraka tompoko manana taranaka sika mba engany
mba hoe rehare no ananandreo reo taranakitsika reo a fa tsy enatra amin'ny tantara mipetraka zay nataony ray aman-dreny. Fa ao anatin'izay faneho-kevitra samihafa mikasika ny zava-misy eto amin'ny firenen'izay, mia mahery vaika ny endrika fampiroroana ataon'ny mpitandro ny filaminana amin'ireo mpitolona ka mampitombo isy ireo namony ainy amin'izao fotoana izao. Hoy ny solom-bavambahoaka amin'ny Madagasikara Roland Ratsiraka Androany, fiarovana ny Andry Rajoelina sy Mamy Ravatomanga ho ny fanazavany no anaovana heritreritra ny vahoaka malagasy mitahaka ny zony ka tsy azo ekena. Andao rahantsika ny fanampanazavana. Tena mirehareha mihitsy hoe miaro any Andry Rajoelina sy Ravatomanga. No mampalahelo zany. Mampijaly le vahoaka nareo a tena tsy azo ekena reny herisetra ataonareo reny na amin'ny vehivavy na amin'ny zamadinika na amin'ny zazakely tsy azo ekena reny. Ary tsy misy tarehimarika mihitsy avoakan'ny fanjakana satria afenina le izy kanefa fatapoko fatam-pirenena. Nareo zany mpitandro filaminana tsy miaro vahoaka sy mifananana. Andry Rajoelina tsara mametra-pialana agnatin'ny fahendrena tanteraka mila mametra-pialana. Le tambazotra ny fitondranao mihitsy tsy vitany hoe enao sy Ravatomanga foana fa le tambazotra tafapetraka eto Madagasikara efa misy fitotoagna mahery. Non tsy azo ekena. Ok zay. Isan'ny tondra ny faneho-keviny ihany koa ny vovonana firaisan-kina Androany, fialany Andry Rajoelina no andrasana sy takin'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana fa tsy fananganana gouvernemanta vaovao raha ny faneho-kevitra. Fanaovana tsinitsinina ny tolona ataon'ireo tanora zany ka tsy handray anjara izy ireo araka ny fanambarana tamin'ity andro an'ity. Tsiaro Soarvelo. Raisina ho famadihana ny vahoaka malagasy sy ny tanindrazana ary fanaovana tsinitsinina ireo rahalatsaka nandritra ny hetsika ny fidirana ao anatin'ny gouvernemanta vaovao atsangany Andry Rajoelina ho ny vondrona toko politika firaisan-kina Androany. Izy ireo izay tsy handray anjara amin'izany raha ny fanazavana. Dia mazava ho azy ho le fangatana hiala dia zay indray ve hiditra agnatin'le fitondragno ataony agny le zavatra sangany dia igny koa zany dia efa mazava ho azy igny fa tsy miditra agnatin'io zany izahay ato amin'ny vovonana firaisan-kina satria fa mitagna olo zany magnompa ny olo tena fitaka be misy zany ohatran'izany raha anao amin'ny miditra amin'io gouvernement ka zay dia mampitandrina an'izay olo mety oalaim-pagnahy hiditriditra agny dia fa samy gn'agnarany firaisan-kina zay fa dia magnarany raiky manokana izy raha ohatry miditra amin'izany raha ohatry misy zany. Maneho ny fiafarany fitondrany sy ny fitantanana ny firenena ny fiesiky ny mpitondra sy izao zava-misy izao raha ny fanazavana hatrany. Mialohan'ny vovonana firaisan-kina ny herisetra ataon'ny mpitandro ny filaminana amin'ny vahoaka sy ireo mpanao gazety. Tsy vozao Madagasikara ary tsy miaina rery Madagasikara fa ny fihetsika ataony fitondrana amin'izao fotoana izao a dia manambara ny farany fitondrana. Rehefa mpitondra ny tonga tsy manana valiteny afa-tsy ny herisetra dia zay sisa ka ho vonoina daholo ve nisy tyran ilazako azy teto amin'izao tontolo izao a zay namono ny mpiray-tandrazana aminy mba iarovana ny sezany aiza izy amin'izao fotoana izao ka rehefa ny mpitondra tompoko no tsy manana vahaolana afa-tsy mampiady an-tranony olona araka amin'ny valiteninao teo na anao herisetra ohatran'io a dia tsy ara-vainderaniny ho tombontsoa ambonin'ny firenena hivondrona ny toko politika firaisan-kina dia mitaky ireto manaraka ireto: ny fialana Andriamatoa Andry Rajoelina, hifampitsarana ny fisamborana sy famitsorana izay voasambotra nandritry ny hetsika ary ny famelana ny vahoaka malagasy hivory sy haneho hevitra malalaka izay zo fototra ampy ekizay. Ny fialany Andry Rajoelina irery ihany no vahaolana ampitoniana ny vahoaka sy ny fihetsiketsehana samihafa ho ny vovonana firaisan-kina. Fa isan'ny tondram-bavaka ny zava-misy izay namoizana sy nandratrana mpiray-tanindrazana maro eto amintsika Papa Léon XIV Androany. Hivavaka isika onona ambarany hanalavirana ny endrika herisetra samihafa ary ametrahana ho zava-dehibe ny fikatsahana ny fitoniana, ny fahamarinana sy ny tombontsoa ny rehetra. Andao rahantsika amin'ny fanampanazavana mahakasika izay. Sono addolorato per le notizie che giungono dal Madagascar. Mampalahelo any vaovao eniko avy any Madagasikara manoloana ny herisetra ataon'ireo mpitandro filaminana amin'ny tanora manao fihetsiketsehana, fifandonana izay namozana ain'olona maro sy naharatran'olona anjatony.
miompo mavaka isika mba ampitsarana ny endrika herisetra ary ny hitadiavana fiarahamonina mirindra sy milamina amin'ny fanajana ny lalàna sy ny tombontsoa iombonana. De la justice et du bien. Fa iverenantsika vetivety ny atoy ny fitakina amin'izao fotoan'izao ny tolona ary tolona ireo mpianatra eny amin'ny université n'Antananarivo sy ny génération Z anampy ny vahoaka malagasy hiady amin'ny rariny sy ny hitsiny ankehitriny. Nanamafy izy ireo fa tsy hitsahatra ny tolona raha tsy tratra ny tanjona ny fialany Andry Rajoelina sy ny fanovandrafitra eto amin'ny firenena. Honina saina. Nanamafy ireo mpianatra eny amin'ny université n'Antananarivo fa tsy hijanona ny tolona. Ho fanovana sy ho fanavotam-pirenena. Maro ireo tolona natao sy izay mbola ho kasaina. Efa maro ny ranomasolatsaka, ny ratra, ny rahalatsaka, eny fa nany fotodrafitrasa simba. Miantso antsika tanora rehetra izahay, solo tena mpianatra ety amin'ny université, na miankina, na tsy miankina amin'ny fanjakana, fa isika tanora izao no fanovana voalohany eto amin'ny firenena ho tombontsoa ny daholobe sy ho an'ireo izay matsapa-tena fa manana andraikitra feno amin'izany firenena izany. Tsy adinay rehery ty fa atsika malagasy rehetra, miantso ny malagasy rehetra tsy hakanavaka izahay, na iza na avaiza hiaraka hitolona hanamafy ny tolona rehetra izay ho ataontsika hiarahana. Miantso ireo tanora rehetra hijoro amin'ny famarinana rariny sy nitsiny ireo mpianatra eny amin'ny université Antananarivo. Mijoroa ho an-tanindrazana aza tia misolelaka ry zalahy, mbola tsy vita ny adintsika ho an'izay matsapa mangiry firy tamin'ny zavatra rehetrarehetra nisy teto Madagasikara, ndao hitolona hiaraka aminay. Tsy vita io raha tsy miala Rajoelina sy ny firongony sy ny rafitra izay tsy nampandroso atsika hatramin'izay. Mila ho vaintsika tanteraka ny rafim-pitantanana, ny rafitra ny fitondrana, ny rafy politika misy eto a Madagasikara. Mbola tsy vita ny tolona ry zalahy. Aza manaiky vao vity vola aza manaiky vao vity vola. Miolaka ny avaram-pianarana fa tsy mibady indray no mena toerany e. Ndao foana irahina zareo tsika ihany afaka manavitra ny tenatsika. Ny eo anivon'ny génération Z izay nanamafy ihany koa androany fa mitoy ary miamafy ny tolona, tsy manaikatra amin'ny farany fa hitaky ny fialany Andry Rajoelina sy ny firongony. Fa tantoka egalina fitiavatena. Fitiavatena ny tompo, fitiavatena ny bitsy, ka tsy sisy an'izany tsony zao. Efa ty amin'ny 2025 tsika ny malagasy mbola resaka rano, resaka jiro, resaka fantana tsy fisian-tsakafo. Zay ny zavatra iaina ny malagasy. Ka tsy ekena zao raha angina zao situation ohatran'izao ny malagasy egalina hoe resy, dika hoe resy. Tsy andrandra frantsay zahay na tsy andrandra karana andeha hanavitra nyity firenena ty fa ny malagasy ihany, malagasy hatrany no mijoro afaka manova an'izao rafitra zay napetraka ny mpanjanatany, napetraka ny frantsay eto Madagasikara izao. Vonona reo rehetrarehetra reo ary mbola maro agny rapitso vao maika hiamafy ny tolona. Solitena ny génération Z no miresaka eto, tsy hijanona ity tolona ity raha tsy tonga saina ary raha tsy miala ny fitondrana jadina zay tarihiny Andry Rajoelina sy ny firongony rehetrarehetra. Ny tolona omaly, ny tolona androany, ary ho amin'ny rahampitso ifamitaony eny amin'ny université n'Antananarivo indray ireo mpianatra manomboka amin'ny 7 ora maraina ho fanohizana izay tolona izay raha ny fampitambavaovao ray hatrany. Mitaky fifonana mpabe-maso avy amin'ireo mpitandro ny filaminana no lavitry ny mpanao gazety. Taorian'ireo herisetra ny anjady tamin'ireo mpanao gazety nanomboka ny 15 septambra lasa teo. No lavitry ny mpanao gazety izay nametraka fitoriana mikasika izay teo anivony fitsarana tamin'ity andro an'ity. Entsora Soary Malala no mitatitra ny Antsipriana izay. Miisa 5 farafahakeliny ny herisetra nataon'ireo mpitandro ny filaminana tamin'ny mpanao gazety nanomboka tamin'ny 15 septambra lasa teo ny atombohan'ny tolom-bahoaka. Manamelika izany herisetra izany ho lavitry ny mpanao gazety eto Madagasikara na ny OGM raha ny fanambarahany androany. Nitory ireo mpitandro ny filaminana nanao herisetra tamin'ny mpanao gazety. Any amin'ny madame le procureur ny madame de première instance ny fitoriana ny FIGN sy ny G6 izay nanao fikasihan-tanana sy nanapotika fitaovana mpanao gazety ary nanao herisetra tamin'ny namatsika mpanao gazety dia ho ataontsika izany ny fanaraha-maso
an'izay dosie zay izay ankasitrahana ireto mpisolo vava nanompo tena mamaimpoana hanampy atsika ao anatiny ty ady ity dia trano koa le fikambanana mpanao gazety rehetra izay miaraka ao anatiny ordre de journaliste de Madagascar miara-miombona isika rehetra fianakavibe mpanao gazety ao anatin'izao tsy fanetena fandavana ny herisetra atao amin'ny mpanao gazety zao. Mitaiky ihany koa fifonana sy fanambarana mpahibe maso avy amin'ireo mpitandro ny filaminana ny ho lavitry ny mpanao gazety. Amerina trano hoe manao an'ilay fitakiana avy amin'izy ireo ho an'izy ireo mety efa ny amin'izy ireo ireo tompona andraikitra anifa gendarmerie pirenena mitaky zany tsika ny amin'ny hoe fanaovan'izy ireo fanambarana sy lettre d'engagement hiantohana ny fahalalahany asa fanaovana gazety sy hiantohana ny ainy mpanao gazety eny anatin'ny fanjakofana ny asa zany fanangonana vaovao anatin'ny fihetsiketsiana ity manao an'ilay fitakiana ihany koa ny amin'ny hoe fanehoana mpahibe maso azay hoe fialatsiny fifonana izay satria tena fanitsakitsahana ny lalàna fanitsakitsahana ny zoan'ny mpanao gazety hiasan-kalalahana sy hanatanteraka ny asany ny fanaovana herisetra rehetra. Mpanao gazety voadivitra sy nandefasana bomba mandatsa-dranomaso, mpanao gazety voakasitanana, mpanao gazety nosimbanana fitaovam-piasany, isan'ireo nahazo ny mpanao gazety malagasy ireo tato anatin'ny henandro izay. Ny lalana laharana fa 24 tsipika aotra enina izay nanisy ny lalana momba ny fehezan-dalàna momba ny fifandraisana amin'ny media ao amin'ny andininy fafito vaovao izay manambara mazava fa arovan'ny lalàna ny fakany mpanao gazety ny vaovao. Malanjo ahazo vaovao tsy misy sakana ny mpanao gazety momba ny zavatra rehetra mahakasika ny tombontsom-bahoaka. Malona ny toedra raha misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoan'izao miantso ny herivelona rehetra ny firaisamoan'ny pirenena androany hifanome tanana amin'ny fananganana drafitra ivoahana amin'ny mpilaminana amin'ny krizy. Magataka amin'ny mpitondra fivavahana ihany koa izy ireo hitarika ny fifambidiniana maray amandreny azy ireo eo anivon'ny fiarahamonina Entsora Soarimalala. Malona ny zava-misy eto amin'ny firenena eo amin'ny fanaovana hetsika am-pilaminana nataon'ireo mpianatra nanomboka ny 25 volana septambra lasa teo izay miparitaka manerana nosy miantso ny herivelona rehetra ny OSC hiara-mientana sy fanometanana amin'ny fananganana sy ny fanatanterahana drafitra ivoahana am-pilaminana amin'izao krizy izao amin'ny alalan'ny fifanarahana hiaraha-manao sonia izay fara amin'ny fanavoazana ifotony ny firenena amin'ny alalan'ny fananganana rafitra matanjaka miorina amin'ny fangaraharaana amin'ny erinadrakitra mivantana ary amin'ny fandraisana anjara ny vahoaka amin'ny demokrasia mahikatsahana fiainam-piarahamonina tsaratsara kokoa sy hanome lanja ara-dalàna ny hodingana io izany dia mba hisorohana ny Madagasikara tsy ho latsaka anaty korotana na ady an-trano mangataka ny mpitondra fivavahana ihany koa izy ireo mba hitondra sy hitarika ny tidinga ny fifambidiniana ity amin'ny maharay aman-dreny eo anivon'ny fiarahamonina eo amin'ny kion-dalana lehibe Madagasikara ary manana vitana sarobidy anova marina ny tantara. Dia izay ihany koa no entintsika misendovedivety eo anaty tokafoy mbola maro mifanadihadiana sy vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo santionan'izay ny fiarahamientana misy eo amin'ireo mpitolona sy ireo tsara sitrapo izay misy mitondra ny ataontsika hoe karazana fitsaboana ho an'ireo maharatra eny an-kianja amin'izao fotoan'izao eo ihany koa ny manome an'ireo karazana sakafo samihafa ny hetsika samihafa ny amin'ny faritra ho ezahantsika hoentina ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao aiza misaraka aminay ary. UPRIM, Université privée de Madagascar. Vous avez le bac? Bravo! Vous cherchez la meilleure université pour vous accompagner à réaliser votre rêve? Écoutez, UPRIM est là pour vous. Cadre agréable et de normes, salle de classe spacieuse et lumineuse, diverses activités para-universitaires, stages et visites d'entreprise chaque année. Possibilité de bourse d'études à l'étranger, cours de chinois mandarin gratuits, internet illimité et haut débit, diplôme, DTS, licence, Master 1, Master 2, reconnu par la fonction publique. 5 mentions au choix, paramédicaux, gestion et management, droit, commerce et marketing, communication. N'attendez plus. Inscrivez-vous à l'UPRIM Indavamambe. Contact 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. PEF. Parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Après le bac, optez pour l'option 2+1, 2 ans à Madagascar et 1 an en France pour obtenir votre bachelor.
Vous avez la licence? Optez pour l'option 1+1. Un an à Madagascar et un an en France pour décrocher votre master. Plusieurs filières et spécialités dans 2 prestigieuses écoles en France. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Financez vos études avec le crédit PAC étudiant de la BNI Madagascar. Car votre projet d'études en France commence chez nous. Mamerina ny arabatra ny tomboko lasy tombovavy tonga sondray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ny tiala ity. Anoizatsika izay pilatsaka ny sitrapo maro no miparitaka eto Andrenivohitra. Manohana ratsakafo sy ara-pitsabony ireo tanora manao ny fitakiana amin'izao fotoana izao. Misy ihany koa ireo olona tsara sitrapo mizara sakafo eny an-kianja. Tanjona ny hanomezana hery ireo tanora tsy ho reraka manoloana ny ady iombonana amin'izao fotoana izao. Tojonydrina tahiry no mitaritra ny antsiprian'izay. Nahitana pilatsaka sitrapo maro mizara toanaina ny hetsika Génération Z, ny zara sakafo toa ny mofo, voankazo, sakafo mamery sy ny maro samihafa ary rano, teo ihany koa ny kasibosy. Ohatrany nataonay depuis avoko maty zany, mizara sakafo sy rano sy kasibosy, fanafody ho an'ireny olona ireny mba afahan'izy ireo manana hery zany tena hoe avita ny tola izay taondreo amin'ny farany. Initiative manokana ho anay satria izay dia ao anaty fiarahamonina izay koa manapa fiarahamonina manodidina. Ny ataony amin'ity zany dia fanampiana avy amin'ireo namana na avy any ivelany eto Madagasikara zany no fanampiana amin'ity fitolomana izay ataontsika ety. Efa nanomboka tamin'ny andro voalohany tamin'ny hetsika fitakiana izy ireo no nizara sakafo raha ny fanazavana entina hanomezana hery sy tanjaka ireo tanora mba ho afaka hiatrika ny ady. Mitondra force ho an'ny manifestant mpitolo prêt-an-drazana, mofo, akondro, rano moa any amin'ny tomobile amin'ny bidon zarainy. Dia ty moa zany eto aloha ny tenako aloha mandeha rery aty dia mitondra mofo azo dia akondro aty anaty kitapo. Le izy fanohanana le izy satria ady ho antsika rehetra ihany le izy. Mirotsaka ny sitrapo mitsabo ireo mpitolo lanaratra ihany koa ireo mpitsabo avy amin'ny toeram-pitsaboana tsy miankina miaradia amin'ny pilatsaka an-tsitrapo. Dia misy ny maratra, mila raisina tanana maika izy ireny dia gasy ohatran'ny tena le izy dia manana adidiny tena zany mandray tanana azy ireo maimaim-poana na atao hoe tsy mifanandrona ireo na dia atao hoe misy ary ny fifandomana na miaramila na sivily dia raisinay tsotro zao fotsiny amin'ny maha-olom-pirenena anay. Miala rehefa tsy vitanay ety kianja moa zany le izy dia hoentinay any amin'ny cabinet médical mazava ho azy any misy ny plateau technique tsaratsara kokoa. Ankoatra ireo mpitsabo nilatsaka ny sitrapo manome toanaina sy mizara rano sy akondro ihany koa ireo mpikambana anatina fikambanana maro samihafa sy ireo olon-tsotra. Misy ny bénévole mividy dia manatitra, misy ihany koa ny manao livraison filazatsika azy manatitra eny amin'ny toerana izay misy an'ireny fipoahan'ireny dia zareo no mizara any amin'ilay toerana. Izay zany ny fomba fiasantsika. Dia misy ihany koa moa ny olon-tsotra izay malala tanana manatitra efa fantatro zareo eto ny point aliment dia eto zareo manatitra dia izy. Misy fotoana tratran'ny eritreritran'ny mpitandro ny filaminana eo am-pizarana toanaina izy ireo. Misy fotoana aza rarafan'ny mpitandro ny filaminana bomba mandatsa-dranomaso. Mbola ho mafy ny tolona hoy ny fanazavana ary tsy kivy izy ireo amin'ny fanohanana ny mpanao fitakiana. Ny hetsika ihany koa ny mponina atao sambava ny hidina an-dalambe manoloana ny fahampotihany sy ampiariana lavanilina amin'izao fotoana izao. Mitaky ny hanafoanana ny CNV na ny Conseil national de Lavany sy ny guichet unique ihany koa ireo mpandraharaha manerana nosy araka ny fanambarana. Fotoana izao hijoroany mpandraharaha lavanilina rehetra hoy izy ireo manoloana ny fahasaharotana sy ny fahasahiranana mianjady amin'ireo mpisehatra ao anatin'izay sy ampiariana lavanilina izay. Daniela Minorso. Ankoatra ny teto Antananarivo, nidina an-dalambe, mitaky ny alan'ny Andry Rajoelina ihany koa tamin'ity androany ity ny tao sambava, manoloana ny fitotongan'ny ampiariana lavanilina any an-toerana. Tsy mitsaha mitotongana hoy izy ireo ny ampiariana lavanilina,
izay mamelona fianakaviana maro any an-toerana indrindra nandritra ity fitondroana amin'ny joro ity. Miatrika krizy lalina ny seha-pamokarana sy ny fanodranana ny vokatra makany ivelany noho ny vola tsy tokony tsy forohana lany amin'ny fivezivezena sy ny fikirakirana ny antota taratasy eo anivon'ny ministeran'ny varotra eto Antananarivo. Hoy kosa ny fitarainan'ireo mpandraharaha lavanilina avy any amin'ny faritra Isava. Ny vola miditra nefa kilan'izay tsy mitovy akory amin'ny vola mivoaka amin'ny reto farany raha ny fitarainana sy ny fanambarana nataon'izy ireo. Izahay tompoko efa niady hatrizay ary mbola miady hatramin'izao ary magnamafy izay fa tsy mijanona ny tologno efa nataonay hatrizay ary mbola magnambara fa ireto zavatra takinay reto raha vao tsy mivaly dia tsy mijanona ny tologno ho ataonay. Ny voalohany ny fanafoagna tsy misy atakandro ny CNV sy le $4 alaigny amin'ny fagnondramagna lavany. Ny faharoa ny fagnafoagnana guichet unique izay atao amin'ny ministère ny commerce Antananarivo izay tsy misy afa-tsy Antananarivo no afaka anaovagna demande de sortie ny exportation échantillon de la vanille. Raha iverenana efa nisy vola $30 voango na anaovan'ny ministeran'ny varotra taberina andraikitra amin'ireo tantsaha-pamokatra sy ny toerana misy azy ireo saingy tsy mbola hita hatramin'izao ny nampiasana io vola io. Antony ihany koa angatan'ireo mpandraharaha lavanilina ny mangarahara mikasika ny fampiasana io vola io. Mirahina amin'ny hetsika izay ataon'ny vahoaka malagasy sy tsy ankanavaka rehetra manerana ny nosy ihany koa araka izany ireo mpandraharaha lavanilina raha ny fanambarana nataon'izy ireo. Nanamafy izany ihany koa ny fidinana andalambe nataon'ny mponina tao Sambava izay mbola itoy ary iamafy. Saika mihetsika avokoa zany ny vahoaka amin'ny faritra maro raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao any Vangaindrano ohatra. Manome 740 raha mitondra fanjakana ihany koa ireo tokotelo any an-toerana amoahana ny solombavam-bahoaka mahavita raha Silvestre izay nalaina ankeriny tao am-ponja ny 20 septambra lasa teo ka tsy fantatra hatreto izay misy azy angatana ihany koa izy ireo amin'ny fampitsarana ny fanitsakitsahana ny zo sy ny asina mahandesaka andao raha antsika ny fanampanazavana. Nisy olombava-bahoaka ny Madagasikara voafidy teto Vangaindrano andriamatao mahavita Silvestre mahavita raha Silvestre dia nalaina keriny ary nampiasana herisetra tao amin'ny fozatany mora alahady 20 septambra 2024 alina ka noentina any amin'ny toerana tsy fantatra ary sy nisy taratasy nanamarina ny fakana azy tao amin'ny fotoan'io. Nohon zany dia manao izao fitakena izao zahay Telotoko mangataka fanazavana marim-pototra ny toerana sy ny atony nakana na namndrana azy. Faharoa mitaky koa izahay ny amoahana azy sy misy atakandro. Fahatelo mitaky ny fampitarana ny fanisikisana ny zo sy ny asy ny mahatesaka anay. Manome 20 ora na 2 andro ny fitondram-panjakana izahay amaliana izao fitakena izao. Raha tapitra izay fotoana izay dia iroso amin'ny dingana manaraka izahay. Manentana asika zanaka tesaka Telotoko manerana ny Madagasikara io mikevitra sy halamafy izao fitakena izao. Nitoetrany ihany koa ny hetsika nataon'ireo mpianatra ny Universitény Toliara ny maraina teo fangatahana ny fialany Andry Rajoelina no nambaran'izy ireo ombenombeny nandritra ny hetsika hita teny an-toerana ihany koa ireo mpikambana teo anivon'ny cellule de crise sampana Toliara tamin'ity androan'ity. Bono Melizé no mitatitra ny antsiprian'izay.
Mpianatra manodidina ny telo arivo avy eo anivony université ny Toliara no naneo firaisan-kinina amin'ireo mpitolona manerana ny nosy androany nitahaka fanovana rafitra sy ny fialany Andry Rajoelina. Nanao diabe namakivaky ny tanàna ny Toliara mihazo ny kianjan'ny demokrasia izy ireo ka tao anatin'ny filamenany tanteraka no natanterahana izany. Nanakoako eran'ny tanàna ary no amafisin'ny reto mpianatra sy ireo mpitolona Génération Z ny fangatahana ny fialany Andry Rajoelina. Zumani tulnanay Génération Z izay tarinay mpianatra Université ny Toliara izay tarinay Fédération mpianatra anjery manontolo mahatsapa izahay fa latsaka terena ny firenena mahatsapa izahay fa latsaka anaty hatsina ny firenena de tsy nianjy itsony izahay hoe iza no hanarina ny firenena ity de izahay Génération Z izahay mpianatra anjery manontolo no hoavy ny firenena ity dia androany izahay dia tsatsany tanjona afa tonga eto amin'ny kiandrany fahamarinana ny mojajony ny Génération Z izay tarihiny mpianatra anjery manontolo dia izaho no teny filamatsinay izaho no teny filamatsinay androany matoa mbola mitohy ny tolona mbola tsy mahafapo ny vahaolana arosy ny mpitondra efa nisy ny fandravana ny gouvernemanta fa mbola mitohy ny tolona atao Génération Z dia nitariny Fédération mpianatra am'izao fotoana izao dia eto izahay androany manao antsoavy fa mitaky fanovana ny rafitra izahay tanora malagasy dia hoy izahay miala Andriamatoa Anjy Nirina Rajoelina mba hisy filaminana sy fandripahalemana ampanajana Andriamatoa filoha mametra fialany ianao tompoko fa zay ny lainy firenena am'izao fotoana zao manarak'izay melohanay koa ny fisamborana ireo mpianatra namanay zay manao tolona ampahamarinana tsy mandromba fa zay koa nefa de manao antsavo amin'ny mpitondra filaminana handray andraikitra ho an'ireny olona mpandromba sy mpanakorotana ireny marina etona fa nytolona ataonay dia ampilaminana marika amin'ny fitiava-tanindrazana hitantsika amin'ireny zao mpianatra slogantsika miala Rajoelina sa tsy miala makasitraka tompokolay makatela tompovary miresaka avao koa zahay eto hoe ny hampiakarana ny vatsy fianarana ny mpiana satria tsy mahampy anay io ary mitaky haingana de haingana zahay ny hamboana azy tsy manjiny ela fa zao de zao ary mitaky avao koa zahay ny fialany Andry Rajoelina satria tsy mahavoavaha ny olona mpianatra maro ny olona zay misajaina mpianatra ao anaty kapiso tsiry sy rano droit de concours miakatsy koa tsy akainay ao anatin'izany droit de soutenance tsy akainay avao koa miakatsy ary eto zahay mitaky recrutement ny mpianatra efatsarivo no nandefa dossier amin'ny NS eto avao koa nefa médecine anatin'izay telonjato sy 50 naboaky ny fanjakana ka miala Rajoelina miala zao de zao tonga nanatevin-daharana ireo mpianatra ihany koa ireo ray aman-dreny avy ao anivony cellule de crise sampana Toliara nakasitraka ny fandraisana andraikitra ataon'ireo tanora mpitolona ary nanamafy litsy fankasitrahana ny fitondrany Andry Rajoelina voalohany aloha dia faly de faly zahay mahita reto zaza reto tonga saina ary mitolona tena faly zany zahay ray aman-dreny na dia tsy miaraka atsika fa izao raha ataonareo zao hoe dia mahavelon'olonay fa tena hanavitra ny Madagasikara nareo faharoa izay retoky soratsy ataonay reo soratsy reo dikany dia
zahay naovinanaovina tsy hiaraka am'izany andrajoela zany satria nany nanaovana antsika tato tamikadamy tafo hoe mivovo tsy haikena zahay tsy alika toliara tsy alika tsy misy raha ilana ny andrajoela ho any androany seho maro lafy no nanehoa ny mpianatra sy ny mpitolona génération Z mihetsika fanehoana firaisan-kinina amin'ireo mpitolona manerana nosy sy fitakiana fanovana rafitra ary ny fialan'ny Andry Rajoelina. Nisy ny firedona ny hiram-pirenena sy ireo hira faneva maro ho an'ny tolona na rahina fanentanana samihafa. No hamafisin'izy ireo nandritra izany fa mitoy hatrany ny tolona. Taorian'izay nitoy ny diabe ny tanora namakivaky ny tanànan'ny Toliara ny hazo ny campus Maninday. Mialohany anohizantsika ny zava-misy any amin'ny faritra amin'izao fotoana izao namoaka fanambarana ny DCCDI fa manameloka ny famoretana ankehitritra ataon'ny mpitondra amin'ireo mpanao fihetsiketsehana amin'ny mpilaminana eto Madagasikara miantso ny fanajana miantso ny fanjakana naja ny demokrasia sy ny tany tandalana ary ny zon'olombelona ihany koa ny DCCDI ary maneho firaisan-kina amin'ny vahoaka sy ny antoko malagasy miara-miainga ao anatin'ny ady amin'ny demokrasia sy ny fitantanana mangarahara eto amin'ny firenena. Maneho ny aiain'ny lalina manoloana ny krizy iainan'ny Madagasikara ny International Démocrate Centriste IDC-CDI nisy fihetsiketsehana am-pilaminana nataon'ny vahoaka nanomboka tamin'ny 20 septambra lasa teo ho fanoherana ny kolikoly sy ny tsy fahombiazan'ny mpitondra indrindra amin'ny famatsiana rano sy ny herinaratra kanefa aleon'ny fanjakana nampiasa famoretana ankehitritra tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana am-pilaminana mitaky ny rariny hoy ny fanazavana rafitinina. Manameloka izany ny IDC-CDI izay mampahatsainy mpitondra fa zofototry ny olom-pirenena ny fahalalahana maneho hevitra am-pilaminana ary miantso ny fanjakana ny hanajany ny sata demokratika ny zon'olombelona ary ny fanjakana tandalana. Maneho ny firaisan-kina amin'ny antoko malagasy miara-miainga sy amin'ny vahoaka malagasy amin'ny tolony ho an'ny rariny ny fahalalahana ary ny fitondrana tsara tatana ihany koa ny International Démocrate Centriste IDC-CDI ny MMM izay mpikambana ao. Iverenantsika ny zava-misy tany amin'ny faritra tamin'ity androany ity azo lazaina fa nilamina tamin'ny ankapobeny amin'ny fitakiana nataon'ny génération Z atao vakina karatra tsy nisy ny fandatsahana bomba mandatsa dranomaso saingy voadidina mpitandro ny filaminana hatrany ny hetsika fitakiana nanoloana ny kianja ny fahaleovan-tena tany antoerana handrindrina Randriamiaritsokolo Antsirabe. Tontany faritra hafa manerana nosy dia anisan'ireo faritra nandraynjara tamin'ny hetsiky ny GNZ ihany koa ireo mpianatra avy eo anivon'ny Université Mpanjakana eto Vakinankaratra tamin'ity androany ity. Niainga tena ny faritry ny Université tena tsara tanàna ireo mpianatra ny maraina teo ary azo any kianja fahaleovan-tena teto Antsirabe. Manodidina ny tamin'ny 12 atoandro teo dia raikitra ny fitakiana teto amin'ny arabe manoloana ny Hôtel de Terme ary nikiasa azo any kianja fahaleovan-tena ireo mpianatra anio ny fitakiana saingy nosakana ireo mpitandro filaminana. Nisy ny fifampiresahana teo amin'ny rotonta ka nomen'ireo mpitandro filaminana 10 minitra izy ireo afahana mitaky. Tsy nanakizany anefa ireto farany fa tsy maintsy hiditra eo amin'ny kianja fahaleovan-tena. Ny resaka ampilaminana zahay amin'ilay gendarme dia tsy nafelany zareo hoe aleo eto ihany dia von terme nefa 15 minitra ihany no eto zany fe dia mba mety fe zany tsy mahazo makena mitsangambato zay fa dia von terme mpaka mipika revy normal fa mimpandrova mena fialina mihitsy andro alina rehetrarehetra iny tsy isy mpitandro filaminana
efa nangataka taminy koa zahay hoe mba esikory teo zahay a mandeha ampilaminana zay a dia nareo manaraka anay a mba iarovana le olona le mpandroba satria zahay matombo joro eto a dia ampilaminana tompoko ampanajana dia ry zareo tsy mety an'izany a fa hoe raha misy trangan-javatra hafa eo a dia responsable ahay zany a responsable lizy nefa za ve ty mba ety inona mampitandro filaminana anao zany fa tsy hiaro vahoaka sy ny zavatra rehetrarehetra zay dia tsy avela makena mitsangambato zay koa takiny zo rehetrarehetra mba ho any taranaka zany dia zao zany zavatra mandeha tompo rehefa naharitra ora maromaro no fitakiana teto amin'ny manoloana ny araben'ny hôtel de terme teto Tsirabe ary nanomboka ny abetsaka ihany koa ireo mpianatra nanatevin-daharana anetsika dia nisy indray fifampiresahana tamin'ireo mpitandro filaminana fa tsy maintsy hiditra eo amin'ny kianja fahaleovantena izy ireo rehefa nisy anefa ny fifampidiniana teo amin'ny rotonta dia tapaka fa afaka maneho hevitra eo amin'ny manoloana ny kianja fahaleovantena ireo mpianatra ary hodidinina mpitandro filaminana ka rehefa tonga ny amin'ny 5 ora sasany arivo dia tsy maintsy ravana ny hetsika fitakiana zay tsy mihoatra ny ariva andeha hoe zay hoe mahenonareo mafy ny zavatra ny anay nandritran'izay fotoana zay famelohan'izay dia ireo namoy aina dia ireo na ratsy dia ireo voasamby na olosotra na mpianatra miondrika mpanazana zay araka izany dia anisan'ireo faritra nandray anjara tamin'ny hetsiky ny GNZ ihany koa ireo mpianatra mianatra eny anivon'ny Université Mpanjakana eto Vakinankaratra ary azo lazaina fa lamin'izany tamin'ny ankapobeny tsy nisy ireo mpianatra voasambotra ary tsy nisy ihany koa ny fioara-pefy ary andrasana ny mety totoyany hetsika fitakiana rampitso ny famory an-dalambe indray androany ny mpianatra ny université sy ny vahoaka tao Antsiranana raikitra ny hetsika namakivaky ny tanàna ka nitondro isa ireo nanatevin-daharana ny hetsika isaky ny fokotany nandehanana izay tsy afaka nitolona nanome rano sy sakafo ho fanohanana ny fitakiana raha ny zava-nisy tamin'ity androan'ity Stanio Bezarakolo Antsiranana ela nanginana ny vahoaka fa ankehitriny feno ny kapoaka tako fahafana sy fanesorana ny gadra ny tsirariny intsony zay mitady liberté zay ao mijaly président anao ny teraka tsy haiko firy zany kanao nagnino tsy nampianarinao tamikira na nampianarinao tankatsy na nampianarinao tabarikadimy fa matoa nampianarinao andafy dikan'izegny fahatsapanao fa mijaly zay mpianatra malagasy avô amizegny tianay mazava tsara nino maantony nagnasitriana merane nino antony sy nampahita merane nino antony Diego nanjary DTS fa merane fidigny zegny tsy nipetraka rangatany atsotra fo filaminana tsisy filaminana fatrany hoe fialan'ny président fotoana zao tokony hetsika ny rehetra indrindra ho any zanaka ny faritra Sava hoy ny fanazavana tsy zaka ntsony ny fijaliana lalovana isan'andro maro zay zanaka Sava afaritra avaritra ty nanomboko nitondrany any Rajoelina io ratsy vidiny lavanizy isaka iniany ty zay mijaly ray aman-dreninay tsisy vola asava haigny ke eto mikaiky anareo faritra Sava mba mitsefa koa nareo fa i raha ty nitsika jiaby tsy ninay aty fo iprini lavanitsika izy koa tianareo izy io aza mietsika anareo fa izy koa tsy mety aminareo izy mitsefa anareo fa anareo mba olo misy jery koa boka io mera Javody Zara ampodiana mera Javody Zara fa izy tadiavinay tondra commune misy zay eto rehefa nanao antso ireo mpianatra hoe mila tosika avy amin'ny vahoaka Antsiranana dia tonga tsy nisalasala ireo tanora nanome rano nanatevin-daharana ary nanampy ihany koa tokana ny afatra androany miala Rajoelina zao de zao anao miala zao de zao misy satria zay empaka zao koa ny Madagasikara tena tsisy raha manjary mihitsy amin'ny lafiny fampianarana ny potenao amin'ny lafa toe-karena ny potenao raha jerena ny toe-karena eto Madagasikara atsika tsy tokony olo ijaly zany atsika tokony mavita tena fa noho ny fitiavan-tenanao zany
dia jereo potika Madagasikara alanao tonga ny Madagasikara tsy manjary karaha ty dia fanao ihany Rajoelina tsy premier ministre tsy olona ambaninao fanao mihitsy ny mila miala président zahay mitady fialanao eo amin'ny place fa tsy tondranao hiasa io azafady ataoko donc fa anao tsy very asa izy koa mametra mpialagna président fangatanay azafady président miala zegny fa ninaka tsisy eky tsisy raha manjary tsisy raha mety mifangatananay anao miala fitondragna fo eky zay feky fangatananay tsy le hoe gouvernement na premier ministre aminao no andeha ilikinao fa anao mitsy tena miala aza mo tsara fanana président anao tsy tia nefa tsy ela premier ministre anao tena manao zavatra tsy mety amin'ny ty firenena ty azafady miala monsieur le président hitataratra nandritra ny etsika fa efa mifoha ny vahoaka orakoraka ampifaliana endrika feno fanantenana sy fahavononana tsy levitra intsony tsy misy tahotra intsony fa fietsika mirindra sy ampilaminana no manamarika ny rehetra rapitso mbola miantso ny sarambambe-bahoaka izy ireo mba anatevin-daharana satria tolona hoan'ny rehetra no atao nanamafy ny fidinana andalambe ihany koa ireo mpitolona leo ny fitantana ny Andrajoelina ny firenena ao Fianaratsoa ankoatra ireo filana fototra ny Andohany ny fitakiana tonjiro rano i Andrajoelina sy manodidina azy mihitsy no mila miala hatramin'ny fotony noho izy ireo nandetika ny firenena anatin'ny fanitrana lalina amin'izao fotoana izao ireo mpitolona tamin'ity andro anty aingo rakotondrina na dia teo aza ny sakana izay nataon'ny mpitandro ny filaminana amin'ny anakanana ireo mpianatra tsy hakatra ety an-tanàna dia navelana ny heviny nandidina ny tanàna ihany izy ireo izay naranony ireo mpitandro ny filaminana noho izany eto ny lalana ty androky zay ty anao minino magataka zay eto ny lalana ka zay ty anao tsy nisy ny fanobahan-javatra tsy nisy ihany koa ny fifandonana fa dia afaka naneho ny heviny arak'izany izy ireo no nitahotra ireo mpivarotra moa dia nanakatona tsena ihany koa izy ireo fa niverina ny sokatra kosa rehefa divy ireo mpanao fihetsiketsehana na izany azy anefa dia tsapa fa maro ihany koa ny tsy nanakatona izany tsena izany nanakoako ihany koa moa nandritra ny fanehoan-kevitra izy ireo teny an-dalana ny fialan'ny filoham-pirenena ary ny tokony anovana rafitra vaovao hitantanana ny firenena mbola noporofoiny reto mpianatra ireto hatrany fa fitakiana madio no ataon'izy ireo leolainga sy fitaka ihany koa izy ireo ka fotoana izao fa tokony omena ny manam-pahaizana ny fitantanana ny firenena itoy hatrany moa izao tolona izao ara-tsitratra ny tanjona dia ny fialan'ny filoham-pirenena izay nandetika izao firenena izao noho ny tsy vaizan'ny tantana zao ny havatra hoan'Andriamatoandro Irina Rajoelina miala sao te izao ianao dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampirahalam-baovao any Androany ankasitrany ianao nanarak'izay hatramin'ny farany mandrapitafa ho amin'ny rapitso indray ary tomboka lasy tombovavy elo matomboka
UPRIM, Université privée de Madagascar. Nanulcha Wanoto ni Vavo. Université PEF, parcours études et formations. Nanulcha Wanoto ni Vavo. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivava. Avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.